Faly-miarabantsika tsy ariavindray amin'ity alatsinainy 10 volana septambra ity amin'ny sasan'Andriamanitra isika mbola miantombona andro ary afaka mandray ny teny amin'ity marain'ity. Miarabanao ihany koa amin'ny fomba manokana ianao izay manaraka tsy tapak'izao fandaharana izao. Ny iriko aminao dia hitondra soanao ny fianarana ny teny ary koa hamaly vavaka anao tsy ho ela ny tompo. Lohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo velom-pisaonanao izay ianao ilay mpahary ny lanitra sy ny tany, ianao ilay tia anay, ianao ihany koa ilay mihay anay. Misaotra anao ny amin'ny fitantananao anay hatrany ary mangataka aminao izay mba mialanao ny fahadisoanay. Tsy misy zavatra izay miafina eo aminao ka izay rehetra ataonay eny fa ny amin'ny takona aza dia hitanao amin'rafo aminay. Tompo mitezanao favonina handray anao indray izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe mpanjaka lehibe. Alaina amin'ny Lioka 1:2-3 manao hoe izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra ary Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy. Amen. Aoka isika ampitany toetrantsika amin'ny foto-kevitry ny lalàn'Andriamanitra tsy mety diso. Tsy maintsy mandalina ny soratra masina isika amin'izany, manombana ny zava-pitantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Noho ny fahasoavan'i Kristy dia azo tratrarina ny ambony indrindra amin'ny famendrehan'ny toetra. Ny fanahy rehetra manaiky ho tefen'ny herin'ny fanahy masina mantsy dia ho voaova ao am-pony sy ao an-tsainy. Tsy maintsy nandinika ny Baiboly sy maharitra mivavaka ianao mba hatakaranao ny toerana misy ianao. Hoy ny apôstôly manao hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy izaho ny toetra ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona no lavina ianareo. Aoka tsy hijanona eo amin'ny tsy fahalalany ny tsy mahalala. Tsy afaka hifandrindra amin'ny fisainan'Andriamanitra ny fiainana raha izany. Aoka hibanjana ny hazo fijalian'ny Kalvaria izy ireo ka hanombana ny lanjan'ny fanahy amin'ny alalan'ny fanatitra natao teo. Hoy Jesosy amin'ny mpino rehetra, ianareo ny vavolombelo koa izy, mpiara-miasa amin'Andriamanitra izany isika. Marina tokoa izany. Ko tsy tokony hiezaka amin'ny fanampo ve ny tsirairay hanararoatra ny fomba rehetra ahatonga amin'ny fahombiazana. Natao ampiasana ny talenta rehetra nomena ny lehilahy sy ny vehivavy mba hitombo vidy. Ary tsy maintsy averina amin'Andriamanitra ny tombony rehetra. Raha toa ka misy lesoka eo amin'ny fomba amam-panaonao, eo amin'ny feonao, eo amin'ny fanabeazananao, dia tsy voatery toetra mandrakariva eo amin'izany toerana izany ianao. Aoka tsy tsahatra hilofo ianao mba hanatratraranao fenitra ambony kokoa na ara-panabeazana izany na ara-pivavahana izany ahatonga anao mpianatra ny tsara mandrakariva. Amin'ny mampanompo n'ilay mpanjaka lehibe antsika dia aoka ho tsapan'ny isam-batan'ny olona fa manana adidy ampandrosony tenantsika ho amin'ny tsara isika amin'ny alalan'ny fandinihana sy ny fianarana ary koa ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ny mampahendry antsika, mampahendry anao, ny mitari-dalana antsika ary ny manatanteraka antsika ao amin'ny Kristy. Ohatra fakatahaka ho an'ny mpanaradia azy dia ilay mpamonjy be fahasoavana tsy misy tsiny dia Jesosy Kristy irery ihany. Koa dia alao hery ary aoka isika ho amin'ny fahatsarana mandrakariva ary tsy tokony hisy hasaraka antsika ny amin'ny fitiavan'i Kristy. Amen. Ilainay masina tsara indrindra velom-pisaorana anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay mandrisika anay hatrany mba ho amin'ny tsara kokoa satria nomenao ny fahaiza-manao izahay ary tokony hikolokolo izany mandrakariva mba hitombo fifandraisana aminao. Mba ho vavolombelonao tokoa anie izay tsirairay avy izao amin'ny toerana rehetra izay andefasanao anay. Koa dia mangataka ny fanahinao masina izay tahaka anay mandrakariva amin'izany. Anaran'i Jesosy. Amen.